de mamerina miaravatsika ty andray tena koa ny ambasadorany soasy adia no mandroso atotokanantsika leny amin'ny esoa manao ny atsarany esoa amitsika tsy avy tokantrano tena soa daholo fampianarana androany moa zany dia mitondra andro teny hoe very any amin'ny elona zay rehetra mitandrina ny didi folo inona ny antony de vetrahany zany ny antony a de mandika lalàna ohatra zao ny ho an'ny hafa firenena aloha resatsika eto a ho an'ny hafa firenena dia fanomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely efa menantsika zay fampianarana zay eto amin'ny lalana voalohany hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io azonareo tserevana tsara ny fampianarana voalohany raha hitseren'izay nareo amin'ny fampianarana moa zany dia efa mikoto foana ny larana androana sotsika dia mitsy larana fahatelo ka raha amin'izay sary zay dia hitantsika mazava mihitsiny fa mandika lalàna ka rehefa mandika lalàna dia raha ny efa firenena zany mitandrina didi folo dia mitsoana atao hoe fandikan-dalàna ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ota ny fandikan-dalàna rehetra zany oke vaketsika izy tena andriamanitra seo amin'ny tsaona voalohany a toko faefatra toko fahatelo andininy faefatra azafady tsaona voalohany toko fahatelo andininy faefatra zay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota no fandikana lalàna zany hoe raha vao mandika lalàna zany ianao a dia mpanota ka ohatra ny hoe zao nao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japonais na australianina na vietnamianina afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana honao malagasy io ary tsy azo entina ty madagasikara mihitsiny dia efa mpanota ianao zay satria nandika ny lalàna ianao efa nyteneny sotra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levony osoa tompo fofona ny vaviny alohanao zay zany no voalohany iny aminao a ho levony osoa tompo ny fofona ny vaviny a dia atao hoe mpandika lalàna avaketsika ny tesonina faharoa toko faharoa andiny fahavalo a nomboka ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahafolo ino nke ty teny ty ho an'le mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo tsy hoe amerikanina anglisy frantsay malagasy afrikanina sisisa ino nke ty tesoniana faharoa tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miavina dia ny sy fankatoavan-dalàna io zany le hoe nao le tsy mivaky reo sy tsy miraharaha hoe le miteny hoe zay tsy miraharaha zany e dia io izy io le zava-miafina io e dikan'izany zava-miafina zany a lay devoly efa mamitaka be hatramin'izay ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna e dia anao tsy tia lala dia zay re tratra n'le zava-miafina anao le sain-dalina satana zany io miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panetra le misakana ankehitriny andiny fahavalo ary dia aseho an'le tena mpandika lalàna zay ho levony soatompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany mahitsy be le tena andriamanitra aloha zay mandika lalàna zany efa tenena hoe natokana ho an'zanak'Israely ny didi folo a ianao mbola apetraka ao ihany dia aseho le tena mpandika lalàna dia ianareo zay hoe mpandika lalàna io le nareo le miaraka am'le vazaventsika io andriamanitra tomponareo io zay le hoe ny nampiantrinareo hitandran'io didi folo sy lalàna mose io a dia io le jesosy a na hoe zezo na io zezu atsonareo na hoe jisasy atsonareo izy zao io ary ho aseho le tena mpandika lalàna dia io le andriamanitra tomponao io zao a zay no matsizany io ho anomboka zavainy ziady amo larana faefatra masadioran'io soa zay ziady azay a hoe naninona lay anarana anatin'ny soatra masina no lasa niova andriamanitra tsiziny ao fa tsy le hoe iahosoa le teniteneninao satria metraka afantenao fa iza zany iahosoa zany e mazaventsika mihitsy izy rehefa avy eo dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina satria ilay mpandika lalàna dia ho aseho dia onareo koa zao efa nisan'izany ianao zay efa mitandrina didi folo io anisany akaiky mihitsy zao ianao satria efa teneninao fa natokanao ny zanak'Israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa niteneninao fa tsy azo entina ty madagasikara nke didi folo sy lalàna mose
tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Japon, tsy azo entina ny Chine. Ifa anao mbola mitandrina ihany. De mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseho fampandika lalàna nareo, de iny ozy ny ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofona ny vahany. De zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevona anareo. De efa metraka fantenareo fa izy le Josoa e. Efa meko ny valiny fa misy fanazavana lavabe. Io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe melano ididy folo io fa tsy izy an'io e. Tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa. Non. Josoa no anaran'izay. Izy zao no midevoile an'izao zavatra tsy hainao zao. Zany hoe hoe midevoile mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na ampianatra reo mitandrina io didy folo io. Miandry anareo ty loza ty, io ny ray io. Dia ho foanany amin'ny fofonay ny vavany. Ho levony Josoa tompo amin'ny fofonay ny vavany. Ho levony ianao zany amin'ny fofonay n'Andriamanitra. Fofonay n'ilay Elohei, Josoa no anarany. Ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny, ho foanany mihitsy ianao zany. Tena ho piteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didy folo io. Satria mpandika lalàna. Eny hoe ota ny fandikan-dalàna, ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe ho vonoiny Josoa amin'ny fofonay ny vavy ianao ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny. Ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny. Zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexiste intsony ianao. Ataon'ilay Andriamanitra Elohei Josoa tena tsy miexiste intsony ianao dikan'izay. Dia eno indray ny toyny e, mbola misy zava-doza toy indray e. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana. Ianareo le mpitandrina didy folo io zany izay mpanota. De mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo. Manao ina le fiasan'ny Satana le mamitaka be, dia zao ny ataony. Amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra, tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didy folo rehetra izay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasy, dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo, manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana. Izy dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana, dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola mitolo izy ankoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo. Eny maratsy be ny fiangonana mivohy fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandre any ampitan-dranomasina any. Jereo ve mpanao fagagana io? Inona no nampianariny teo? Jereo tsara izy. Fa jereo ny soratra masina. Tao anatin'ny laharana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana. Conclusion ny fantely hoe makaiza ny olona mpandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farany tiany ataony. Ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very. Mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy. Ohatran'izao ny ambassadeur-ny Eosaziady amin'ny teny hoe miala ny didy folo fa ho very amin'io ianao. Dia ary ilay devolom-piaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tamin'izany fa tsy misy zany. Lazaina aminao fa le devoly miaraka aminazy io. Fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantareny aminao io. Satria tsy nandray ny fitiavana fahamarinana izay mijenona azy izy, tsy mety mihaino teny Josoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany. Anjanareo izay mandray ihany no misafidy verena amin'izay nareo ny Josoa. Fa tena maty nareo. Ray aloha izay. Eo levony Josoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ianao. Faharoa ho an'ny mpanota. Ny olona mpanota ma tsy masina. Ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota. Dia ireo mpanota ireo dia ho laza soratra masina hoe ianareo aza mety fitahana. Koritianina voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay. Koritianina voalohany toko fahenina andin'ny fahasivy manomboka. Koritianina voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fahasivy manomboka. Afaka metraka fantena taondray aoriana ty fanontaniako ty aty alina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany. Ny fanontaniana moa dia afainareo foana ny numéro telefona dia afaka mametraka nareo. Koritianina voalohany toko fahenina andin'ny fahasivy ka hatramin'ny 20. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina didy folo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe
fianareo nga tena olona marina mihitsy no mahasamy teny an'izay ny olona atao amin'ny osoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny osoa fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao ny olona tsy marina tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo ny olona tsy marina dia tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny elo nareo satria afa firenena zany hoe aronandrely amin'ny Israely any resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy le amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina dia aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akery dia tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe mazava-be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra fa tsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna dia ny mpandika lalàna dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mba andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mazava-be io tsy mba andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra faran'io zany tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy vantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mpanota ny olona mpitandrina didifolo efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany dia mpanota ianao dia zay ngeny moa tonga rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoka anareo satria izy diso zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia zonareo fa diso dia mpanota anareo dia makany amin'ny elo nareo zay roa zay fahatelo vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27 Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota dia reo tsika mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria historan'ny lanitry moa ty tantarainy ity dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitry mihitsy zay tsy masina ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra atiny bokyny fiainana izay ny zanak'ondry ihany aza mananteny hoe voasoratra ny bokyny zanak'ondry ianao satria ny anao le Andriamanitra tompono hoe fa diso io ny nampiantrany hoe mitandrema ny didifolo nefa le didifolo aty fa zatra efapotika ary tsy mety tsy azo tandremanao tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'ny ziady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo rehefa tsy makany amin'ny lanitrylanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandinianao ny dikan'izay zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany ny fampianarana manaraka mbola mety atsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 1:20 vakitsika zany Apokalipsy toko fa 1:20 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofa zany ny fahafatesana faharoa misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofa inona ny antony osa sady tsy mino anao osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao ampitahorony olona ianao ampitahoro mitondra fivavahana efa nomenanao daholo nefa mifanapolofona mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao zao soratra masina tsy mino efa nazavena taminao daholo ny fampianarana nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra zay natonga nao fikitra tao mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino dia mipetraho am'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofa profon'izany mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao io didifolo io mihitsy ny tsy mahafaka anao amin'ny fahotana dia normaly ianao milaza tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farihy mirehetra afo sy ny solofa mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino mpanota zao le vakitsika teny Andriamanitra zay Jaona toko 7
andiny faraiky amin'ny telopolo jaona toko fasivy a andiny faraiky amin'ny telopolo tsy miaina ny mpanota nge io Andriamanitra io e jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy miaina ny mpanota fa zay vavaka amin'ny manao sitrapony ny enony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrina didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy miaina ny mpanota ianao zay mitandrina didifolo nge mpanota satria mandika lalàna de Andriamanitra ke tsy mety miainanao e porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota e iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao nisan'izany noho le rafitra fivavahana ataonao moa tonga anio e de samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrina didifolo anao zany mandika lalàna de mpanota de tsy menanao Andriamanitra osanao hoe fangamo ny fitandremana didifolo ihany mampanota ny olona iny de singa ray iny fa ny tena fahotana de mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny jaona voalohany a toko fadimy a andiny fa eto ambiny folo angamany izy io sa valo ambiny folo nao jaona voalohany 5:17 hitatsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina osanao ianao miteny an'izany de anao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Eosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Eosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Eosoa fampianarany Eosoa manko zo heninao zao hoe ny fampianarany Eosoa de hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety fa maty amin'io nge ianao e ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io e zay le izy zay de vakitsika indray hoe ary manahoana indray ara ambasadeurany Eosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany de mazava-bely hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Eosoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Eosoa ary masina foana izy a manaraka lalànany Eosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany na mpanota ve zareo nefa mitandrina didifolo de tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa ny vonon'Andriamanitra io ka hoana manao mbola very ny tandrina ny olo mazava nge ny soatra masana ampianarany Eosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny ao amin'ny Sefer Efesiny fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao de mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zavatra noravakana va de tena mpandika lalàna manao an'izay to vakitsika izy raha ho an'ny Israelianina zany de vakitsika ty tenin'ny apôstôly ty Galatiana vakikely angambany zintsy lesy tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahalo ambin'ny folo Galatiana 2:20 de 18 izy afaky Galatiana 2:18 vakitsika amin'ny anarany Eosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray de mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Eosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay a de diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israelianina raha no miresaka eto a rehefa zavatra noravana no atsanganao a de diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina de mpanota ny dikan'izay de mbola mitsipa makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena am'izay makany amin'ny Eosoa andao hiaraka amin'ny Eosoa fa hozavaina am'izay moa resaka Eosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambasadeurany Eosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Eosoa satria Eosoa tsy mampiditsinao amin'io didifolo io ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Eosoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Eosoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao
miala amin'io rafitra ny anaranao io tsy novanao batisa io, miala amin'io andriamanitra ntomponao io, tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao. Azany mahatonga sy ady manetina hoe manotona ny Ahosoa daholo am'izay. Fa Ahosoa ny tompon'izao fampianarana zao dia ndany ngy areo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao. Ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota dindra fa nympitandrina didifolo dia indrindra ihany koa fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra ka manatona ny Ahosoa. Ny fahendrena zany miala amin'ny didifolo. Ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany dia atao batisa ianao. Atria hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao izay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet dia efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany dia zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 raha tsika efa kina vetrany izy marika toko fahinina ambin'ny folo vakitsika ho voninahitry dada Iava amin'ny anaran'ny Ahosoa. Marika 16 izay mino sy atao batisa no vonjena, fa rehefa tsy mety mino kosa anao dia ho elohiny. Rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany dia tsy maintsy atao batisa ianao. Manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-n'ny Ahosoa ianao amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-n'ny Ahosoa ary mitory ny Ahosoa izy zay ho renesitsika amin'ny larana fahaefatra ny vahaolana amin'izay hoe fa maninona miantso Ahosoa aminao foana, fa tsy miteny zavatra hafa amin'ilay Andriamanitra fa ianaran'ny Ahosoa foana triko aminao. Zay no idiry antsika zany zao fa dia misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny hain'ny ten'Andriamanitra. Hitindray antsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay dia vakitsika indray zany ny fanontaniana zay omeny antsika. Ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany dia izy no tia ahy, ary zay tia ahy dia ho tiany ndraiky ary izy no tia ahy ka eseho aminy. Dia hoana no very nefa didifolo ny didin'Andriamanitra. Ny didy resahana eto raha vao Ahosoa no miteny hoe mitandrina ny didiko dia ny didiny Ahosoa dia ny Jaona 12:49 manana didy izy. Jaona 12:49 efa nazavaiko tamintsika. Ka izay didiny Ahosoa zay no arahantsika dia tsy very, fa raha vao didifolo dia tsy mety. Io no arahana raha Ahosoa ny resahanao Jaona 12 hoe manana ny didiny Ahosoa. Jaona 12 dia ny 49 zany, fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy izay. Jaona 12:49 ny didiny Ahosoa no arahana, fa rehefa tsy didiny Ahosoa no arahanao na ny anarana zay hoe Ahosoa dia didiny Ahosoa no arahanao zany. Fa raha ny didifolo no ataonao zavatra noravana angeny ahoana izy lazainao fa hoe miaraka amin'iny, ary normaly anao poteny raha izany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa, ahoana moa no tandrina an'izay ary tsy misy Ahosoa hiaraka aminao zany. Za fantatra fa natokana ho any zanakitsy keliko ahoana moa ny anao Amerikanina na Anglisy na Frantsay nitandrina an'izany na ianao Malagasy na Afrikanina zay zao tao satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay lazaiko izay ho tiriko. Misy didy zany tia nanirahana ny Ahosoa, ho lazainy Ahosoa, io le atao hoe didiny Ahosoa na hoe lalànany Ahosoa. Dada Iava mihitsy nanome baiko anazy hitondra an'io didy io, ilay fanekena vaovao tsy mitovy amin'ilay didifolo fanekena taloha. Ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny, ary ity didy ity zany dia lazainy Ahosoa mihitsy zay nanirahany dada Iava anazy hanirahana anazy, fiainana mandrakizay mihitsy izy ity didy ity. Koa zay lazaiko izy Ahosoa dia lazaiko araka zay nolazainy iray tamiko, lazaiko araka an'izay nanambarany tamina, ka misy zany ny didiny Ahosoa. Ao amin'ny Ahosoa misy didiny Ahosoa. Io lay teneny Ahosoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo, miaraka le Jaona 14 io ny tenen'ny olona teo, Jaona 14:22 Jaona 14:22 hoe raha tia anareo dia mitandrina ny didiko, lay didy resahana amin'izany dia ny didiny Ahosoa. Mazava angamba an'izay ho antsika le nametraka fantiny ao na Jaona 14:22 raha mitandrina
zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Iosoa iny. Ny fantaniana manaraka andray Apocalypse 15:5 rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra ve ny didifolo dia ahoana lazaina fa hoe very zay any ameo zay mitandrina azy. Ny didifolo salana Mose dia tsy tany an-danitra zany fa diso nareo ary tsy azo toerina ny teny Mose. Rehefa ny teny Mose hoe ny didifolo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc vakitsika ny Deutéronomie leo tsika jery sy atondrena eo. Deutéronomie toko fatelopolo dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:20 ny vakitsika 2:20 sy 2:20 ary ny 3:20. Deutéronomie 30 11 12 13 lo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra. Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 iny no vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anam-pena tsy azo Esoa fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:20 tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra hakazo atsika mba ho enotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamin'ny 2:20 dia fa ampy zany. Mose mihitsy entiny nolaza hoe tsy any an-danitra io didifolo io dia ny divoly zany le miteny hoe any an-danitra io zay milaza fa any an-danitra io dia divoly izy. Ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jios dia milaza fa tsy any an-danitra io ka ahoana moa nareo milaza fa any an-danitra io fampianarana avy any amizy. Nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany ary Iosoa ny lizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io dia tsy azo foanana io ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'le didifolo nefa ny Iosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azo nareo foanana io. Dia le didifolo zay nitenen'ny Iosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io tsy any an-danitra izany ka naovanao hoe iza niakatra any an-danitra hakazo atsika mba enotsika. Hitantsika an'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didifolo. Indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany nge tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika làna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo reo azany no profo ho any amin'ny elo ry zareo petrao ihany. Dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianariny divolony fa raha nlizy dia volodolo nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apocalypse 15 film izy 15:4 araka ny Apocalypse 15:5 ianao nge vakitsika andeha le teny araka ny Apocalypse 15:5 teo no voana ny tempoly dia hita tao ny taberna kely ny vavolombelona dia lazainareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tempoly dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia le taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo teny aloha tany dia vavolombelona tokoa. Zay no mahatonga azy hoe teny ny vavolombelona efa nijerevantsika iny. Taloha zany ny didifolo dia natao hoe teny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didifolo nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didifolo satria tsy afaka mampitambatra ny jios sy ny jentilisa ary raha ny jios sy ny jentilisa anao tambatra ahoana moa zany lasa misy didifolo any an-danitra any fa raha dia tsy mety voaloka foana nge ny jentilisa dia tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha amin'izao hevitra izao ianao mihitsy ny aran'ge zany no mandroaka ny tenanao zay no mahatonga na miteny hoe avy eto batesa amin'ny Iosoa fa ianao nge dia voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io
satria ny akanjonao dia mitafitafiana mantsy le Galatia 3:27. Galatia 3:27, na izy ny atao batisa dia mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao. Galatia 3:27 ianao nge ty raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany dia mitafy didifolo, ianao nge io Galatia 3:27. fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Yahosoa, raha Yahosoa zany natao amin'ilay vohositra, dia ilay vohositra zany dia mitafy an'ilay vohositra nareo. Ilay vohositra moa atao fanjakana masina dia Yahosoa, zao manavitra anao zao, zay ny tena anarany zay, dia avotra ianao. Ianao nefa mitandrana didifolo dia zao, fa na izy ireo no natao batisa atao amin'ilay didifolo dia mitafy didifolo, satria amin'izay rafitra anaovanao ihany dia tafianao iny, mandray ny fitafiana iny ianao, mipetraka eny aminao iny fitafiana iny, dia arakaraka izay Andriamanitra anao. Ko ny Andriamanitra anao moa Jesosy na Jesoa dia nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jizasy dia mitafy an'i Jesosy Jesoa ianao dia Jesus Jizasy, dia rehefa mitafy an'ireo ianao dia ireo le nampianatra anao le didifolo. Dia rehefa nampitandreman'le didifolo ianao dia mitafy didifolo ianao, dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy. Dia rehefa mitafy didifolo ianao dia ina ny fiafaranao zany. Tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manao foana. Ianao mitafy didifolo, aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra, nefa ny didifolo nambaran'ny dadabe Mose, fa tsy any an-danitra ny didifolo. Ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo, ho any amin'ny danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra, any tsy izy didifolo, ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay. Satria izay le nampianatsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jios sy ny jetintsika le didifolo. Nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa, raha misy didifolo any, ahoana moa zany ny afandreo miara-miditra any, fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray amin'ireo. Dia meko anao mivalina fianao izay mitandrana didifolo ny voaroaka, satria efa teneny tsy mety io. Zay le izy zay. Ka inona ary ny dikan'ilay ozy nareo hoe vavolombelona, dia vakitsika indray ny soratra masina, anome vavolombelona be dia be nareo indray aloha, andeo hoe jerikely ny soratra masina tsika mikasika ny amin'izay, hikarpa kely an'izay tsika aloha hoe inona daholo ny vavolombelona teny soratra masina ao, manjary lasa manelingelina ny tablotsika le izy ry hikarpa be dia be le vavolombelona dia leo menantsika mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina. Vavolombelona lava dia lava mihitsy izy aty raha ohatra ny karona, fa zay ilayntsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5. Nge vakitsika izay ty le vavolombelona raha bokin'ny Apocalypsy ny resahanao tany dia mahitsy be Apocalypsy 1:5, le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona, dia inona le izy dia nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitrilatra. Zay moa le voalaza teo, zay mihitsy le voalaza teo. Ary avy amin'ny Yahosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ray izay. Yahosoa zany le vavolombelona raha vao bokin'ny Apocalypsy ny resahanao, satria izy ny tompony io. Ray izay. Apocalypsy 3:14 zay. Ary sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, bokin'ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'ilay vavolombelona, izao no lazainy ameniny, dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohan'ny zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Zany hoe ilay vavolombelona zany ny volan'ny soratra masina dia iza Yahosoa ihany koa, raha ohatra ianao ka nanaraka zay. Ka ampy angamba zay rehetra ka manontany vavolombelona tsika, dia iny amin'izay ianao le nitsotsotry ny tato amin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa. Ary rehefa avako zany dia nahita aho fa indro novoana ny tempolo dia ny taberna kely ny vavolombelona. Dina te hoe le vavolombelona zany dia zay hoe taberna kely ny Yahosoa ny dikan'izay ny dikan'io. Satria le vavolombelona dia Yahosoa, fa tsisy hidirana didifolo any, satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona dia hoe taberna kely ny Yahosoa, satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana. Zay le voalaza soratra mandoka antsika jery an'izay hoe tao amin'ny taberna kely izy nanao an'le fanambarana. Ige jereva tsikatra raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy, ndao jereva tsikatra raha misy an'izay. Atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Yahosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanompony, zay ny ato. Fa ndao nge tsy amin'ny baiboly katolika romana tsika dia hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana, fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato zay le hoe fanambarany ny fanambarany Yahosoa. Zay jerevantsika ato zany zay. Zao ary toko voalohany ianao tsara ty nandre ahitsika daholo le zavatra soratra ato, ny fanambarany Yahosoa zay nomen'Andriamanitra azy
mba nyhony am'ireo mpanompo ny zahatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanyran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambaran'ny Yahosoa zay men'Andriamanitra azy indrindray vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 10 dia hitantsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany dia notsara amin'izay ngely izy io voilà taorian'izany dia indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Yahosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2 a hoe Yahosoa manao fanambarana dia tao amin'ny tempolo jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempolo nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Yahosoa nanao ny fanambarana dia zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsy hiderina 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demoni daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo dia zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao dia andaonao tao batisa ty amin'ny Yahosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam'izay zay fampianarana zay io tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambaran'ny Mose io zay zany fa raha misy mo fanontaniana dia mbola valintsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any amin'izay dia ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino teninao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianena kiso sy zava-betabeta ary ny totozy dia araka ho levina koa iavaha araka izany dia ny olona tsy mitandrina 10 zany no levina amin'ny afo fa tsy no mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny dia zao ny bokin'ny Isia 66:17 dia raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandron'ny Yahosoa dia miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsany zanak'Israely ny 10 dia niditra tao amin'izay ny fampahoriana nataon'ny zareo Asirianina ny voalohany dia niditra ny Babilonianina ny faharoa dia niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo dia niditra ny Medianina dia niditra ny Persianina dia niditra ny Grika dia niditra ny Romanina dia niditra ny Alemaina rehefa avy eo dia ny farany ny ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy zao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 19 Isia 66 ny 16 sy ny 17 tsy hatrany 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny afo sy ny saba no entiny avaha ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avaha zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mienaniena kiso sy ny zavetaveta ary totozy dia araka ho levina avokoa iavaha zay ka eto zany le hoe raha mihenaniena kiso sy ny zavetaveta dia tsy andeha miaraka ho levina ka le fantenan'le olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io dia resaka ho an'ny Israelianina izay manina moa izay mitandrina ny 10 dia nefany nanao favetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty dia nao nge vakitsika izay tena Andriamanitra araka amin'ny bokiny ato amin'ny bokiny iza moa izy Ezekela toko 5 izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko andiny 7 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany dia io le hoe Jazania rika vakitsika amin'izay ny teny Ezekela toko 9 andiny 7 manomboka andiny 7 leo andiny 7 hatrany amin'izay afarany eo zany anareo zay manaraka an'le teny
Ezekela 8:7 ka hatramin'ny farany any dia teniko hoe ny farany. Dia nety hoe mivavadiny kianjo ao, ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany. Teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty. Dia ho izy tampo, ary zanak'olona lohay ny ampian-tany, dia loako ny ampian-tany ka indro nisy varavarana. Ary ho izy tampo, midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto. Zanak'Israely io jerevana io zany. Dia niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa, dia izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely. Voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina. Ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo anoloanan'ireo. Ary jazany azy anakisafana nitsangana teo afovoany, samy mitondra ny lovieny fandoroana didik'azomanitra teny an-tanany avy. Ary nisetroky ny didik'azomanitra dia nidonaka. Dia amin'ny 12. Ary izy tampo, ry zanak'olona, hitanao ve ny ataon'olona ny taranak'Israely amin'ny maizina, dia samy eo amin'ny efitrano misy sary, fa hoy izy hiavatsy mahita anay, fa efa nafoy tany izy. Eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany ahy. Ao amin'ny 7 moa izy, ao amin'ny 1:10. Ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo. Ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo afovoany, samy mitondra ny loviany fandoroana didik'azomanitra teny an-tanana. Io le hoe misy iray eo afovoany, ijazany azy zany resana zany. Resaka zanak'Israely zany io Daniel Isia 12:20, 7:20, ny amlozabe nataony zanak'Israely, dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy. Satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa, satria misy hafa-firenena tao amin'ny fahantaniny zareo. Ary zay natao anaty hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena tao ihany koa. Dia ny mpiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te halala. Fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafa-firenena zany, fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany. Rehefa tao zany ny kaonty ny amin'izany teny zany, dia efa vita io, satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka, efa voasazy, efa potika araka ny tenin'Andriamanitra. Ary dia ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary hatrany bokin'ny Isia 66 mbola tokony toy fanontaniana io, fa tsy napetraka le olo fa leo zany anoe anazy. Isia 66 dia arika hatramin'le faraparany ary hoe ny kalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra andrefa kitsika. Dia nafangaron'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola metrahany hoe dia mitandrina 10 zany, tsisy an'izany. Zavaina tsara amintsika. Zay. 21 nga misy zay. Zay, 22. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko, satria misy an'le fandringanana ataony dada Iavao, le oariako daholo zanak'Israely sy karazany. Dia ozy amin'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina. Dia zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko Iava, dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo. Zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsy intsony moko ny tena marina. Exemple io natao io. Dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, dia ohatra zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina, dia misy azy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo na rehetrarehetra akoriny, zay ny dikan'izay teny zay. Fa tsy haiko ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanina sabata. Non, comparaison le teneniny eto. Satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isia 66, 17, 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho ripako daholo zany akorinareo. Zay. Mazanga maniny dia 17 amin'izay. Dia eto zay le resany hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatana ihany. Dia noho ary. Dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty, fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo, fa tsy miditra amin'ity. Fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary loza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo. Zay ny dikan'iny teny iny. Fa maharitra eo foanareo na dia isany loza ikapoka be nareo iny, dia nisy tokoa ny taranak'Israely tavela tao Israel voakatra zany zavatra zany, noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy satsabata, io zany le resaka didy foloan'ny Israel ihany. Dia ho avy nofo rehetra ka ekoko eo anatreko io ava, io le nofo tao Israel io,
nipetraka tao Israel. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo. Any hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa nikakany tsy ho faty, dika nikakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avony tsy hovonona, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ho foretra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy nikakana sy ny afo tsy mety maty any, eny ny afony tsy vonona. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany reo olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatra tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa miraso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa 7 izy dia zany nanoina azy hoe mbola mitohy atrato io dia nazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany rehetra zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely dao zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao intsony fa raha miditra amin'izany ianao vao may maty anao. Dia miratso antsika samy teny soa zay indray ny amaranina teny hivavakantsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray hivavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny asoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao. Mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avoty ny olona dada Malaiava ao, avoty ny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny vonina ito. Mba tena irosy ny olona hiazakazaka any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava sy Osoa, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandia. Dia zao teny mandia zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, famonjy ianao, hanavitra ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Dia miraso tsika samy teny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pianao mandram-piziko manaraka indray, veloma tomboka.